Lohahevitra hafakely kosa miompana amin'ny fetin'ny farantaona sy ny taom-baovao no entin'ny laharana fahadimy sy roanjato ny gazety Soa amintsika manomboka rahampitso ity moa ny laharana farany gazety Soa amin'ity taona 20 sy 20 ity. Ndeha ho jerentsika ary ireo lohateny isongadina ao anatin'izay laharana izay. Efa fantatro sahady angamba ny lamody hoentin'ny ty laharana Soa ity amintsika manomboka rahampitso fa ny fitafy tena mianjaika sy ny sofiangaly ampiavaka anao amin'ny aliny 1 Desambra. Anaraka azy ao ny torohevitra maro samihafa amin'ny fiteny malagasy sy frantsay mahakasika ny fikojakojana ny taovolonao sy ny fitandrona ny akanton'ny endrika amam-bika toy ny masobongo ohatra. Ny sehatry ny fahasalamana kosa dia iresahana ny fomba fito iadina amin'ny raritsaina ao anatin'ny fotoana fohy. Ny fetin'ny farantaona moa dia tsy misaraka amin'ny fihinanam-be koa dia ampahafantariny ny Soa amintsika ny antsoina hoe antsangana na ny buffet gastronomique ary anolorany hevitra ihany koa anomanantsika izany amin'izao fety izao. Toy ny isaky ny alakamisy farany volana moa dia ny gazety mpiseho isam-bolana Valia no andrafitra ny pejy 7 sy 9 ny Soa koa ho hitanao atao anatin'ity laharana ity ihany koa ny andinindininy izany. Eto sady dia efa mirary antsika mpamaky ajaina anao fetin'ny farantaona sambatra sy samotratry ny taona vaovao ny ekipan'ny gazety Soa sy Valia manontolo. Misaotra anao nanjohy ny gazety Soa nandritry ity taona ity ary mampanantena ny Soa anao indray ho amin'ny taona vaovao 12 sy 20. Manaova fety finaritra ary tompoko.